fampianarana ny ena 500 ny tany ankizy niditra an-tsekoly 310 ahina ialan-daharana vondrin'ny kandida iray tsy mivaky fifanekena ny toizan'ny tolona hatramin'ny farany daoriany kisarisary-pividianana ho faran'izay enjana ny trangeto ho i marsolan razanako faltafaraka aminao ndray tony kilasy tongovavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny raharam-pirenena avy hatrandry tsy anaiky hatramin'ny farany ary ijoro amin'ny fahamarinana ny antoko tsika Madagasikara izay tarihin'ny filohany Ravalomanana Marika manoloana izany dia miantso ny malagasy rehetra tsy hankanavaka ny tenany ijoro hamerenana ny mahatanotandalàna ny Madagasikara sy ny fiandrianam-pirenena nanatanteraka fivoriana ny 4 trano tetsy amin'ny foibetoerany Androany ny teo anivon'ny antoko tsika Madagasikara nitarika ity fotoana ity ny filoha Marika Ravalomanana izay natrehan'ireo birao sy mpikambana eo anivon'ny RMDM ary ny antoko TIM nandritra ity fotoana ity ihany koa no namalian'ny filoha Ravalomanana Marika ny fanontaniana izay manitikitika ny maro dia ny mety ho toy ny tolona Germaine Menjanary tahirinana no mitatitra ny antsipirim-baovao ny aona andatabatra boribory Androany ny filoha Marika Ravalomanana sy ny mpikambany RMDM ary ny bureau politika TIM sy ny solotena ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko tsy voninahitra na vola sy laza no tadiavintsika fa ny anavitra ny vahoaka malagasy io no fehezanteny mifono 4 mafonja izay nantefa ihany koa any vahoaka malagasy mahalona mitoedra raha misy amin'izao fotoana izao fisaran'Andriamanitra isika fa afaka mijoro ary manohitra ny tsirariny sy ny atsozay atao amin'ny vahoaka malagasy ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola men'ny tombonandro menihery ka tonga amin'izao fotoana izao voalohany tiako resahana amin'ny vahoaka malagasy dia izao mijoro hatramin'ny farantsika amin'ny fitiavan-tanindrazana izay ao anatintsika tsirairay aby tsy seza na voninahitra na volana dia tavintsika fa kosa anavitra ny vahoaka malagasy indrisy anefany fa raha ohatra ka nandeha ny fifidianana dia tsy toy izao ny zavatra nitranga tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany ny fifidianana izay natao teto satria tsy nanaraka mihitsy ny lalam-panorenana na ny lalàna velona misy eto Madagasikara ary tsy nanaja izay voalaza sy ny fanekena izy ireo raha tsy laza aho afa-tsy ny hoe fanomanana ny fifidianana izay karakarain'ny CENI dia efa nilaza mazava tsara ny zareo manam-pahaizana na mipikirakira nisy mpifidianana fa hoe tsy azo anatanterahana mihitsy fifidianana io nisy mpifidianana mivoaka io dia namoaka taratasy izy ary no siniavina na ny tetotoerana zany na ny velany toy izany koa ireo le communauté internationale izay natononay dia samy niaika izy rehetra fa tena tsy araka ny napoizina le izy feno osoka ary tsy feno ny fanajana izay farafahakeliny indrindra amin'izany hoe standard eran-tany zany amin'ny fifidianana tonga teto koa ny sadeka dia nilaza izy fa manana principe na démocratie amin'ny fifidianana eto Madagasikara fa tsy nanaraka samy nanao tsikera fa dia izay na tonga le hoe natao forcé fotsiny ampoletra ny fifidianana izy teo aminay amintsika reto dia mazava zany fa tsy ekentsika mihitsy ny siny ny fifidianana tamin'ny 9 volana novambra iny dia tsy hoe ekentsika ihany koa ny voka-pifidianana izay navoaka tamin'ny zoma lasa teo mazava zany voaka malagasy fa mbola mitoy ary itoy hatramin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana ny tolona ataontsika tsy hiemotra aho fa hijoro hatramin'ny farany tsy ho ekentsika hatramin'ny farany iny voka-pifidianana izay navoaka ny HCC iny betsaka mamelam-panontaniana betsaka ny nalahelo satria dia tokony azo ny voka-pifidianana tsara isika fantatro zany
ary betsaka ny antso aho hoy aminareo hoe tsy nitoerana mamay aho na nylaza ambonahitra na vola fa mamay aho dia ahoana natao aminjena nyity voaka malagasy ty zay tena sahirana satria nahoana fijoroana marina ny takitsika sy ny rarina ary tsy fanoherana toy ny fanoherany rehetra ny zavatra misy na opposition manara-dalàna fa tena famonoana fandratrana ary fanombana fananana ny zavatra mitanga ataon'ny mpitondra vomaly nomaly zao maly alahady tany jego dia tonga dia nalefa tany reo le mpitandro amin'ny filaminany reo na nimoregy fa hoe ivoro zany a zareo amin'ny tanora sy mivehivavy dia tonga dia nalefa tany zay foana za zao tsy maninona dia feno andreo le emoregy reo ny tanànako varavarana dia nareo mieritrehitra hoe atahotra an'izany a tsy atahotra mihitsy ny hatramin'ny farany efa nilaza fa hoe hitarika ny tolona ary ianao arak'izay azo atao raha mbola men'andriamanitra tompon'andro tsy anareo ny tompon'ny aina andriamanitra ny tompon'ny aina fa nareo mieritrehitra ny zavatra ataonareo noho izany a tsy manaiky velively ary tsy anaiky misy a mivoka mpifidianana tsy mpanohatra toy mpanohatra hoa izahay amin'izao fotoana izao fa fijoroana amin'ny fitadavana marina sy ny fitiava-tanindrazana ary zay dia tena makasitraka mihitsy ny faneho-kevitra sy ny fahavononan'ny FFKM sy ny amin'ny panina président ny assemblée nationale anelanelana tady latabatra boribory ohatr' zao atsika zao a mifampidinia reto communauté internationale nreto moa aza manody mahazo azy sady tsy mpanapa-kevitra reto a fa tsy maintsy mihira any dia tsy malala ny zavatra misy namaly ny fanontaniany olom-pirenena izay mipetraka manoloana ny toy ny tolona ihany koa ny filomarika Ravalomanana nambarany fa tsy mpanohitra tahaka ny hita hatramin'izay intsony ny antoko manomboka izao fa fijoroana sy fitakiana fahamarinana ary fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena no antom-pisina miandro nareo hoe inony zany ny tohiny dia zao ny fijoroantsika hatramin'ny farany ny etaetam-bahoaka dia nitady ny rarina sy ny fahamarinana eto Madagasikara aloha re tena ataontsika voaka malagasy rehetra ny mikasaka amin'izay ianareo manana ambopo tianao asa lehibe raha tsisy misy zany fahamarinana sy ny fijoroana amin'ny rarina zany a fiarovana ny olo zany tsisy ianareo mpitandro ny filaminana eny moa ny fieritreretanareo e fantatray dia fantatray a fa mahazo tombotsy manokana nareo na indemnité spécial amin'ireny fandrahonana sy fitifirana amin'ny bomba lacrymogène ireny fanombana fananan'olony ireny reny fisamboran'olony ireny very ankehitriny ny aja mamoninahitra mahaolona ny olona ny asiny mahaolona ny olona mihitsy ny very zany ve ny ainana eto ahoana nitondranao a ity firenena ity sy ny stabilité na ny maro anisa tsisy manaiky fitopolo isan-jato voaka malagasy tsisy manaiky amin'izao zavatra misy zao fitopolo isan-jato vo marina zany ny olona mifidy anao a zany raha nisy asana folo isan-jato na firy raha be indrindra dia mbola samy teninao velany tsy tsara nareo afinareo malala ny tokony ataonareo manaraka ka dia izay ato amin'ny tiako Madagasikara ny RFDM miara-mivory amina eto dia milaza aminareo fa tsy anaiky naoviana ary tsy anaiky velively voka mpifidianana zay navoaka ka na inona teneninareo anay na inona teneninareo anay a mazava ny anay tsy ekenay a ny fifidianana natao amboletra iny satria tsy nanaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena zay farafahakeliny indrindra taony tsy fahamarinana tao amin'ireo fametrahana ny lisy-pifidianana tsy fahatombanan'ireo rehetrarehetrareo a ary tao ihany koa le filazana ny taratasy fitasoniana ataon'ireo le manampaizana ny auditeur nanao ny fitsirihana toy izany koa ny ACC itelo zay ny ona tamin'ny tany na inona zany natao teo dia reo ACC sy CENI ireo dia fa ampy fotsiny hoe tsy maintsy mandresy izy ny ACC dia na izy tao anatiny tao dia fa nisy nitsipaka mihitsy hoe tsaraka ny voalazany lalam-panondrenana re zany ka tsy te hoenjehny eritreritra izy ray sao dia manody ny taranaka fara mandimbinay le izy dikan'izany dia tsotra
tsy izy ary tsy hoekena mandrakizay a iny fividianana seho iny atsika zay mahatsiaro tena tsara fa hijoro hatramin'ny farany no manatevina miaraka aminay a ary milaza aminay fa hoe zay keo de mijoro mitovy aminareo midika izany fa mitoy ny tolona ho an'ny fitakina ny tanytandalàna ho fanoerana ihany koa ny sarisary-pifidianana izay natao teo ka anaovan'ny filohan'ny antoko ty mahety antsoavo ny mba hijoroana miaraka ho an'ny vahoaka malagasy andrasana kosa ny toromarika momba ny fanatanterahana izay tolona izay ao anaty ny fandrafetana tanteraka ny paikiady ho fanoizana ny tolona ny vondrin'ireo kandida amin'izao fotoana miantso ny vahoaka malagasy atran'izy ireo mba hijoro ka tena hiaro ny fahamarinana tady baovao ny Germaine Mezanary taiziny anatrany iray tsy mivaky ny vondron'ireo kandida amin'izao ho ny kandida Marc Ravalomanana androany ao anatin'ny fandrafetana tanteraka ny paikiady anoizana ny tolom-bahoaka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao mbola fifanarahana mipetraka ho azy ireo ihany koa raha ny fanazavana ny fanoizana ny tolona hatramin'ny farany ny vory zahay 20 zay kandida zay nanohitra tanteraka an'izy io tamin'ny asabotsy lasa teo dia samy milaza fa hoe mbola irahintsika ary tsy anaiky mihitsy keo tsika hatramin'ny farany nanapa-kevitra ary zay a rehefa natao ny fivoriana fa samy anoaraka zaza atao anatyvenana sy anamafisana ny tolona zay atao ary tsy maintsy ametraka ny cellule de crise misy eto Madagasikara atsangana ihany koa ny cellule stratégique zay jerevana azy ka miantso ny olona rehetra izahay ry mpanao politika tsy anavahana mihitsy fa tonga de miasa miaraka daholo isika rehetra zay ny tiana ambara aminareo ary miandry an'izany vahoaka malagasy ka dia egnany atsika omban'Andriamanitra amin'ny ezaka ataotsika amin'ny faniriana tsara ao anatintsika fa ny zavatra rehetra eken'Andriamanitra iseho fa tsy ny zavatra rehetra ny sitrapon'Andriamanitra akory ka raha mbola misy keo ny farany tsy ho very mihitsy ny fanantenana makasitraka mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany tolom-bahoaka no atao manomboka eto araka nambara ny vondrin'ireo kandida ny vahoaka malagasy rehetra no miara mandray andraikitra andresena ny tsy fanarahan-dalàna ho ny filohany antoko vahoaka miray rakotondrainy be Alphonse anjarany kandida ary andrena solony aiko sy teny kosa no mijoro hatramin'ny farany manohitry ny valim-pividianana iny araka ny fanehonkevitra afitra solondray be mbola afa-tsara isan'ireo fomba anehoana ny mahatany demokratika ny firenena iray ny fifidianana ho an'ny Madagasikara natao ambiletra tao anaty filaminana izany ny 12 novambra lasa teo nateo aza ny fanoerana samihafa nilazana fa fenosoka sy tsy nadio iny fifidianana filoham-pirenena iny naneho fahavononana ny kandida Randrena Solony Akisiteny ny fanandrana tamin'ny Rajoelina Andry na niarahany rehetra nahita aza fa kisaritsary-pifidianana sisa ny zavaniseho ny 9 novambra lasa teo ihany miainga amin'ity kandida nandray anjara ity araka izany ny fanoerana iny fifidianana iny tsy tokony angina sy lefitra raha manana ny porofo rehetra manabaribary ny tsy fahatomombanana samihafa fa ireo vahoaka ireo kosa miandry ny toyany hoe inona ny toyany inona ny zavatra mety hisy ao arinan'izay etsika fotsy rehetrarehetra zay inona zavy izy zao fa miandry ianao moa miandry nga kandida numéro 13 ny vahoaka zao hoe atraiza ity lazainao fa anohitra ny fisininy ny fifidianana iny ianao satria tsy manaiky azadino fa ny vahoaka tsy adala ny vahoaka tsy teny mihitsy akory hoe nanao confrontation marina ny CENI fa ny vahoaka tsy nanao confrontation ny CENI ary za de efa confirmé eto fa tsy nisy confrontation zany raha vu raha hita amin'ireny zavatra mitranga fanamafisana ny fijoroan'ireo avy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny lafivalonynosy ny vovonana panina FFKM ny cellule de crise ary ny hery-velona samihafa dia ny olom-pirenena ny mila mandray izay andraikitra tandrify azy sy ny azony atao efa mazava ny tondrozotra fa tolom-bahoaka ny oaingana manomboka izao ny vahoaka ihany io efa nomeny ny 11 kandida hoe tolom-bahoaka ty de zay ny na efa mandeha ny ray aman-dreny ara-drazana efa mandeha no allez-vous-en fa zahatra koa de efa ny amafisoko lasa nareo mandeha nareo miaraka amin'ny gendarmerie on a plus besoin de gendarme ici à Madagascar on n'a pas besoin
tsy ilaina mihitsy tsy mila gendarme fa jore tsara gendarme angeny mahatonga an'izao rehetrarehetra zao hoe gendarme adolo inge reo rehetrarehetra eo amin'ny 13 mai rehetrarehetra zao fa tsy misy afa-tsy ny vahoaka ihany ny vahoaka manentina ny vahoaka ako nafinaritra be nge nijereny Ambotry Manjaka nafinaritra be nge nijereny Mahitsy nafinaritra nijereny ino tily any amin'ny faritra Tsimbo faritra Drefana faritra tsy nafinaritra be nge nijery fetanam-pony malagasy andrao averina ny Roso Roarivo de raha mahita eo iza matranjaka ny basy sy ny blindé zany vahoaka fa nyzay be ny basy za tsy de mila loatra hoe tsy maintsy ery amin'ny devant ery ny 11 candidat tsia ny vahoaka mihitsy no eny ny vahoaka mihitsy ny tokony ilanja pankartany ny vahoaka ny tokony teny zavatra maharary azy na izany dodina ndrehitra miandry ny toromarika avy amin'ny vondron'ireo kandida amerenana ny tany tena tandalana sy ny fividianana mila drafitra samihafa manerana nosy anehoana fa any malagasy i Madagasikara fa tsy an'olona ny dongo vazaha mpitondra tsy mahisy tsy tia fantatra lalàna no misy eto ka tsy tokony resahana lalàna intsondry hoy pasteur Edouard Tsarame Androandry tokana ny tanjona dia ny famerenana ny tany tandalana sy ny fitakiana ny fividianana madio ary ekeny rehetra mila tody vaky zany hoy ny fanazavany Germaine Menjanary Taiziny tsy maintsy vakina ny atody mba hisy ny fifandanjakery eo amin'ny andany sy ny ankilany hoy pasteur Edouard Tsarame Androandry efa tsy misy resaka lalàna intsony mantsy amin'ny mpitondra ankehitriny ka tsy tokony iresahana lalàna intsony izy ireo izay fomba atongavana amin'ny tanjona ny tokony hobanjinina izao ka na andalambe na eo an-databatra boribory dia ny atody vaky ihany no vokatra ilaina hoy ny fanazavany indraindray le fitenin'olona tamin'ireny tolona regny dia mizara roa ny tenin'le collectif dia mazava hoe noho ny filaminan'le olona noentina sy ny famarinana ny tolona natao dia ny atody ray ary tsy vaky zay le fahatsora-po zany zay ny atsankilana nefa dia mamaly an'izay hoe inona koa dia tolona tsy mahavaky atody ty dia tsy mitovy zany le fomba fijery ka zay le teneniko hoe mba hisiny marimary ty raisana am'izay hevitra anakiroa tsy mitovy zay no nitenenanay hoe ndaoranga vakina am'izay ilay atody zay ka tonga le fotoanany zay tsy maintsy andraisatsika an'izay fanapahan-kevitra amin'ny paikady rehetra hoentina manatanteraka an'izany satria araka le toromarika nomenanay dia tsy miemotra ny tolona ary tsy mankasitraka any fifidianana iny sy ny vokatra noentiny seny ny ACC tamin'iny fifidianana iny zany hoe mazava zany na ny seny na ny ACC ane ka efa misy voka-pifidianana fa mipetraka tao hoe satria ny PV vo avy fa ny voka-pifidianana vo tonga fa misy ahoana moa ny anekena an'izany fifidianana inony zany hoe PV mbola eny andalana ny voka-pifidianana fa mivoaka tsy misy PV noentina nanamarina an'izany ary zay mahatonga an'ilay candidat anankiray candidat fahatelo amby folo miteny hoe ataovy ary le confortation ka hitatsika ny marina raha sa manao confortation dia ataovy ary dia ho hitatsika eo ny vokatra fa matoa le olona mitaky manao confortation manana PV koa izy hoentina mifanatrika amin'izany fa maninona zay tsy atao ka izay no mahatonga anao hoe za tsy te ho lava resaka raha ngazy ay ary tsy te hitabataba zafiry fa mazava ny tenina hoe vakina ny atody point dia ambony latabatra atsika no amaky azy tsara eny amin'ny arabe atsika no amaky azy tsara fa ny atody tsy maintsy vakina ny marina no tohina ho lainga ny lainga avadika ho marina izany no zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho hiatrany pasteur Edouard anjakany tsy fahamarina ny Madagasikara koa izany no ilaina vokatra maika sady andrasan'ny vahoaka ho an'ny tolona izay atao ho hiatrany ny nambarany
Manaisary ratsy mety poitra eto Madagasikara ny mpamakafaka politika sady mpanao politika Razanakoto Marcelin faran'izay enjana no mety hitranga eto amintsika noho ny kisarisary-pifidianana nataony 12 novambra lasa teo izay tsy nekeny malagasy maro anisa sy nivondrin'ireo kandida 2010 tsy afa-miemitra fa tompona andraikitra amin'izay tokony atao rehetra ihany koa nivondrin'ireo kandida ho ity mpanao politika ity ka tokony tsy amela ny toetra raha tahaka izao fanadiadiana. Ho faran'izay enjana io izay ny teny nilazain'ny mpanao politika Marcelin Razanakoto ny kisary mety hitranga eto Madagasikara taoriana nanekeny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fiverenan'ny Frantsay hitondra indray any Madagasikara. Ny malagasy maro anisa matsy no tsy mankasitraka ny iverenany ity olona na sandratra ho filoham-pirenena ity hoy ny fanazavana. Faran'izay enjana aloha io raha politika eto tsy fantatro fotsiny hoe isy trêve politika ve amin'izao faran'ny taona zao sa tsy isy farany zava-misy ange raha antsika mahalala fa ny forseny iny ary ny rahonana daholo na ny vahoaka na ny miaramila na ny gendarme samy rahonana daholo tsy hetsika mandritra ny famohanana iny maro ny zavatra hita ary naseho miprofo raha tsy jery afa-tsy sitentsika dia nampiseho profo tokoa izy reny hitatsika tany Amandroseza reny na mivelabelary ny avoka reny raha diso reny profo reny dia sambory reny avoka reny ary ahitantsika ny tena marina dia ataoviny ankety fa maninona no mivoaka le profo nefany tsisy nenenina ny voaka farafaratsiny ange mba nasiana paikady ihany hoe andao modekeny ty dia foanany ty dia 50,75% ange efa lany izy amin'izany fa ny olona io moa miankina amin'ny ny olona aloha zany tsisy faly amin'ny iny proclamation iny eny fa na dia olona ao anatin'ny force eny fa na dia olona ao anatin'ny gouvernement io ary izay nahenona feo dia ohatran'ny mandatsa ny C10 ary mametraka andraikitra goavana be amin'ny C10 hoe ny C10 no nahatonga n'ireny zavatra ireny ny olona zany zao tsy fantatro izay topomenany olona fotsiny dia mampalahelo ny zavatra isy eto fa ny fahitako azy aloha tsy milamina io. Manana andraikitra goavana amin'izao zava-doza eto amin'ny firenena izao ny vondrin'ny kandida raha toka tsy isy ny hetsika ataon'izy ireo ka anaiky ny fitondrana ijoro eo dia mbola ho simba tanteraka ny politika eto amintsika satria dia oleo politika tanteraka ny malagasy. No avy ny resaka politika aloha raha sanatria ka hipetraka fotsiny amin'izao ny mpanao politika dia vao maika ny vahoaka ankahala tanteraka an'izany mpanao politika izany satria na ny vahoaka na ny teknisianina misy ange zany teny anareo teo olona ao anatin'ny membre ny gouvernement olona ao anatin'ny membre ny gouvernement raha tena miteny raha mijery fotsiny zao tsika ny sary navoakan'ny olona mitambazotra tseratsera mikasika ny miala rajoelina olona nahazo fahefana nahazo fitondrana nefa olona ohatran'ny olona ny voapaoriana ka mba hitantsika rehetrarehetra iny mino fa raha izay ny zavatra misy dia hatramin'ny vadiny ihany koa efa tsy mety aminy ny zavatra fahitako aloha zany izay zavatra izay satria tanareo ny zavatra soratan-dralahany anatin'ny tambazotra tseratsera ary ilay izy tsy hoe ny fironona fa ilay endrika tapirehan'ilay proclamation raha nijery anareo tamin'ny 2018 rehefa nivoaka ny proclamation fa lany ny filoham-pirenena rajoelina sady ny famiany izy mivady ny fanoroka ny tsikitsiky be fa tamin'ity tsy haiko aloha fa io dia andraikitry ny mpanao politika io ny mpanao politika ny tompony andraikitra aloha zany zao ary ny vahoaka dia efa hitsaran'izany mpanao politika izany raha sanatria ka tsy misy zavatra mihetsika eto amin'ity firenena ity. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany sady mamoaka no mampiditra ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ireo fanambarana mikasika ny fifidianana nataony hoy ny filohan'ny otrikafo rabe vahiny Elia tsisy fanantenana ho fampitahana biletana ihany koa fanadiadinina lalina izany eto fa ny fifampidinian'ny malagasy samin'ny malagasy ihany no andrasana andravonana ny olana misy unambarany otrikafo raha nilaza ny fijeriny momba ny fanambarana nataony États-Unis. Soljabe mbola ava tsara.
manaiky ny araha miasa amin'ny filoanambaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenan'izy mateo ny vodran'ny raisam-pirenena tamin'ny alalan'ireo masoivo sy solitenan'ireo masoivo eto amintsika ny araha nahitatra amin'izay fa nankatony fifidianana efa nisy ohatra ny avy any ivelany tsy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola ihany fa na ny avatsy Afrika koa aza nisongadana ary nanaitra manokana ny antso nataon'ny États-Unis ny amin'ny tokony sy ny fanadihadiana lalina tamin'iny fifidianana iny tsy zava-baovao antenaina satria efa trany ampiandohany ny fifidianana iny natao tery-vaimanta tsy aty amin'ny taona 13 sy 14 tsika ny anonofy fa dia hoe isy confrontation zany na hoe ny ACC no iverina amin'ny décision izay fanondraisiny zany zavatra tsy tokony esorintsika ao anatin'ny adi-hevitra zany fa tsy azo iverina akory na dia indray maraina ary na eo ary ny fanambarany avy any ivelany amin'ny hoe fanarahana na tsy fanarahan-dalàna tamin'ilay fifidianana ireo ny eny manahirana amin'ireo zay ny manahirana amin'ilay resaka diplomasia sady mampiditra ny mamoaka ozy izy ny fitenin'ny tanora zay fa raha ohatra nge ireo ka tena hoe ny bana ny tsisiny ilay fifidianana tany am-boalohany satria hatrany am-boalohany nge dia efa fantatra ilay tsy fanarahan-dalàna na ninona riziny na nome vola ihany na ninona izy na matsy vola tao anatin'ilay basket fond tsy mijoro amin'ny tokony izy ity fanjakana ity malagasy samy malagasy miresaka ihany no vahaolana izay no afana miala amin'ny krizy lalina mety isy eo io fitondrana tsy legal io zany hoe tsy manara-dalàna tsy légitime koa io satria le taux de participation nge fantatry latsaky ny 20 isan-jato ny tena izy fa zareo ny manabotsina hoe 970 isan-jato ary tsy manana stabilité politique ihany koa io ka hitondra firenena ianao rehefa tsy réunir ireo condition anankitelo eo sady tsy legal ianao tsy légitime ianao no tsy stable ianao dia oza hoe tsisy firenena azo entina ao anatin'ny tahotra ary na ikrizana hoentinareo na meritreritra hoe anao gouvernement tany fisokafana satria zany zao ny resaka be mandeha dia hiditra ao avokoa misy efa collectif vao resaka visy avany vitatsika eo moa zany na tiana na tsy tiana tsy azo rohitina lava izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao fa tsy maintsy mila fifampiresahana zao mba hafahana mandamina ny laraha fa midikizo ary mamono tena amin'ny lafiny politika zay meritreritra andray anjara amin'ilay gouvernement tany fisokafana zay efa resadresahantrareo any ambadimbadika mitodika ary manantena ny vovonina mpanina FFKM rehetra anafaingana ny fifampitaniana tsoakevitra matotra sy maharitra hialana amin'ny krizy izay miverimberina toy izao no andrasana lohalarana amin'izany ny famerenana ny fiandrianam-pirenena iantso ireo zanany rehetra manampahaizana momba ny lalàna andinika ny tsy fitovin-kevitra ny FFKM amaritra paikady mazava ho amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena mampirisika ny fiangonana anatin'ny FFKM ireo ray aman-dreny anokana 10 minitra isaky ny fotoam-pivavahana ho fanabeazana olom-pirenena ary anao vavaka ho an'ny firenena isaky ny amin'ny valora alina santionany tamin'ireo fehi-kevitra navoaka ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara mahakasika ny fiainam-pirenena ireo nandritra ny komite foibe fa 570 no tanteraina ny 20 hatramin'ny 30 novambra teo tao amin'ny EEM cathédrale Santa Marc a Fosarato Fianaratsoa FDB telo votoatin'ny fionana nodiniana manokana tamin'izany ihany koa ny fampivelarana ny ekonomisma ny fanatsarana ny fiainana anaty FFKM ny fanatsarana ny fitantanana ny vola sy ny fananana eo anivon'ny FFKM manomboka ny fotony ary ny tantsoroka ho fanatsarana ny fiainam-pirenena fantatra ihany koa nandritra izany fa ny pastora Denis Rakotozafa eo anivon'ny fiangonana FLM no andimby any doktora Irako Andriamaso amipitandrina ka ho filopitarika indray ny FFKM manomboka izao. Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray ankizy maro no voatery miala andaharana any an-tsekoly noho ny fahasairanana amin'izao fotoana izao. Tsy manan-tsafidy ireo ray aman-dreny izay miaina mivantana ny vitanga ny vidim-piainana ka manatsahatra tsy mandefa ny zanany andrato fianarana an-tsekoly. Ankilan'izay mitohy hatrany antso atao amin'ny tokony jerena nisy ampampianarana izay miantoka ny fampandrosoan'ny fanadihadiana. Loza miatra ho an'ny firenena ny fitotonana ny lafim-pampianarana. Ankizy telo amin'ny 10 no atahorana ialan-daharana eny an-tsekoly araka ny fizahana nataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ity fizahana ity dia manamafy ny tatitra nataon'ny ADEPM na ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé ny volana septambra teo milaza fa nienatra amin'ny 50% ny tahan'ny ankizy malagasy niditra an-tsekoly tamin'ity taom-pampianarana 13 amby 20 ity
olana ara-tsosialy mandondona isam-baravarana no mampitaraina ireo ray aman-dreny manoloana ny fitadiavana sy ny filana samihafa ilaina fahana mampianatra ny zanany. Efatra zanaka tena entana aloha izy entana satria na ekolazy ara tonga dia alina isam-bolana sy mety aloha nefa le tsainana tena misarika tena misarika anako anaky telo dia ray mianatra sao tena amin'ny ampiampiny mbola tsy ampidirana anazy manao sarotra mihitsy ny amin'izao satria sady tsy vodoako ny ekolazy raha hoe alefa mianatra ty nefa ampianatra fotsiny. Madama tsy misafidy hoe nampianatra ny zanaka eny amin'ny EPP na zany tena safidy mihitsy ny ampany teo amin'le fampianarana any mihitsy izay no natonga nanala ny zanako tany aloha satria le any zao le EPP fa tsy dia normal atsona fampianarana ny fampianatra tsy manaiky ny ampianatra fotsiny satria le volan'le karaha-mampianatra tsy vodoako. Tamin'ity telo volana voaloha ity tsy latsaky ny fitosadony alan-daharana ho an'ny sekoly tsy miankina iray ao anaty kilasy iray. Tsy afa-miala amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fampianarana. Ifamezaka nefa ny sekoly amin'ny fifampirarahana samihafa amin'ny fandoavana ny saram-pianarana. Betsaka ny tsy mahavoaloha ny saram-pianarana ny ray aman-dreny, tsy mahavoaloha ny droit ny ray aman-dreny, tsy mahavita ny kojakoja ilaina ty ampianarana ny ray aman-dreny. Ny vahaolana hitany dia manajanona ny zanany tsy miana dia misy indray ireo ankizy izay asorony ray aman-dreny mihitsy manampy anazy na mivarotra na manao ny asa tselika izay ataony. Amintsika miteny zao mbola tsy tapitra amin'ny premier trimestre dia efa maro ny ankizy izay miala andaharana sahady eo anivon'ny sekoly no arabola. Raha mijery cahier d'appel anankiray tsika 7 amin'ny ankizy roa amby 7 no tsy mianatra intsony amin'izao. Tsy tsahatra io fialanandaharana io manoloana ny toetra raha misy. Mitohatra ny antso ataon'ny sekoly tsy miankina izay miantoka betsaka ny fampitana ny fahalalana ho an'ireo zaza malagasy. Izay efa manao antso avy foana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra fanjakana hoe jerevo manokana ireo sekoly tsy miankina ireo amina fandaminana eny anivon'ny sekoly satria mbola averinay fa ny 7 isan-jaton'ny lycée eto Madagasikara tompoko dia tsy miankina. Ny 1 isan-jaton'ny collège eto Madagasikara dia tsy miankina. Ny école ny EPP sy ny école zany no mitovy. Ny école tsy miankina zany dia mitondra anjara biriky ngeda be eto anivon'ny firenena ho amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy. Dikan'izay mila jerena ary mila omena tosika ireny école tsy miankina ireny mba ahafahana mahatonga ny tanjona dia ny hoe apiditra ny zaza malagasy maro anisa any an-tsekoly. Ny fampianarana no ampigna eto mampandroso. Tsy misy fiafarana nefa amin'ny fitotonganana ity sehatra fototra ity ho antsika eto Madagasikara. Manano ho avy ny zaza malagasy afaka 5 taona andrehetra raha mitoy ny tsy fijerevana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Hopotika tanteraka ny kolontsaina sy ny firenena ary ho mafy kokoa ny fahalovana samihafa hiatra amin'ny malagasy. Vaovao mifandraiky amin'ny tontolo iainana tsy mbola manam-pahefana hiatrika ny fivoriana iraisam-pirenena toy ny COP 28 amin'ny mafiloam-pirenena azy Andry Rajoelina hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoambo Androany. Mety ho fialokalofana fotsiny io fivoriana io izy fa mety ho zavatra hafa tahaka ny efa nahazatra tamin'ny teteza mita no nalehany any hoy ihany ny fanazavana. Germaine Mejanary, Tahiriny any. Tsy mbola ofisialy ny mafiloam-pirenena any Andry Rajoelina koa tsy tokony afaka ny anatrika COP 28 izay atao any Dubai ny tenany koa ny profesora Jean-Louis Rakotoambo. Tsy ny vokatra avoaka ny fitsarana avomba lalam-pandrenana no mametraka fa efa filoha ofisialy ny tenany fa ny fiainanana eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Mety ho fomba fotsiny ihany koa ny filazana fa amonjy ny COP 28 io fa efa misy mantsy ny fietsika nataon'ny Rajoelina tahaka izao ihany koa nandritra ny teteza mita ny taona 2024. Fantatrika mazava tsara fa ny Andry Rajoelina nanao démission tamin'iny fifidianana iny tsy filohan'ny République aloha. Dia rehefa nanao démission izy dia tsy filohan'ny République izany zao. Ny fionana any Dubai dia fionana mikasika ny environnement ao ny fahatongavana any d'une façon officielle fa ndraindraiky io zavatra mety misy miseho misy invitation atao ana olona filoham-pirenena na olona filohana orinasa matanjaka sahala amin'izay fa raha maha filoham-pirenena azy tsy tokony ho any izy satria mbola tsy filoham-pirenena izy
ary indrindrandrindra ny résultat ny fividianana teo fantatritsika ny fipetrany fa tena mboamboarina tsisy ka raha hoe mandray ny fonctionne amin'ny mahafiloam-pirenena araka niny fividianana nataoko tontolo iny mbola tsy nanao investiture ny akory ny mpomba azy a dia tsy tokony mbola hoany izy fa mety lafi ny hafa koa no mety naleany tany mampatsiahy fotsiny a tamin'ny tetezamita nandeha nakany Dubai izy nakany amin'io firenena akaikiny Dubai io a hoe hitady solika ho atsika gasy ono tamin'izany nefa izy tsy mpandraraha akory fa za ferafa no aleany tany a dia modela zay nitady solika ho atsika gasy ny vokany tonga teny Madagasikara izy tsisy ninina miova akory na vidy solika na ny abetsahany solika zay nafaratsika na ny qualité ny solika fa zavatra hafa naleany tany dia mety ohatran'izay ty modera rotona hoe amonjy an'le fionana COP 28 amin'ny Dubai izy fa mety zavatra hafa no aleany any mety hijery compte angamba tsy fantatro fa hay daholo zany rehetrehtra zany a fa na inona miseho a dia raha ny fomba ofisialy tsy manana zo mbola hoe ho filohan'ny republika izy zao a satria tsy mbola nisy investiture natao anjarany vahoaka malagasy sisa no mandinika na anaiky izao zava-misy izao na anohitra ny tsy rariny ary ny mbola fikasana anao afadrakotra ny vokatra sy ny arenany Madagasikara. Fa miatra manaina ny fandrahonana mahazo ireo mpisintona lakolosy eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Raha ny fitantaran'ireo niaran'izany dia ao ireo maitrano, ao ihany koa ireo niakatra fitsarana rehefa nasarona azo no kapaina antsokosoko. Santionan'ireo ka natonga ny Transparency International, ny Alliance Foargasy ary ny Indri namoaka fanambarana androany mitantara ny zavatra miatra aminy ihany koa ireo mpisintona lakolosy ireo. Asinandria Malala, Mano Randria Malala. Maitrano, iaran'ny menace de mort sy ny erisetra amin'ny endriny maro isan-karazany na koa figadrana sationany zava-miatra amin'ireo mpisintona lakolosy miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara ireo. Anisany efa niaran'izany zao Erivinala Razafson izay santory ireo mpitrandraka hazo sarobidy antsokosoko. Zavatra niainako tamin'ity taona ty tsy mbola niainako hatramin'izay na olona mihitsy. Voalohany tamin'ny fa 17 volana febroary teo nidoran'olona ny trano ipetrahako any amin'ny commune rurale Moraranogara. Zay ao amin'ny trano no matory amin'ny fotoana naprehitra ny trano andro amin'ny roso sasany maraina. Dia rehefa nijerena ilay izy herinandro mialohany io nisy hazo tratra navoaka an'ireo le mpitrandraka antsokosoko zany, le trafiquant. Dia zany nampangainy zareo fa nanao fitoriana nitoroka an'le fatratrarana avy tamiko zany ny fiheveran'ny zareo azy natratrarana le hazo tratra teo an-tanàna. Angélique Razafin-Ratsoary avy amin'ny fikambanana razan'ny vohibola ihany koa dia niara-ny Ramatahora maro. Za zany ato zao izay mpitoro indray no voasazy ary malaky mampigadranay lanceur d'alerte zany kanefa ireo manimbala tsy voakitoka mihitsy ary magaga fa ireo menace de mort zay nametrako fitoriana zany tsy misy tohiny jusqu'à zao. Anisan'ny niaran'ny Ramatahora sy ny erisetra izay ihany koa Andriamatoa Thomas Razafin-Drameka avy amin'ny fikambanana GTZ ao Iosy. Ity farany izay miantso ny arovana ireo mpaneho hevitra sisa mitoroka ireo mpanondrana hazo sarobidy antsokosoko. Alalaka ny famohan-kevitra, aloha alalaka ny tsirairay ka ataoko angamba raha fitondrana vaovao dia nisan'ny zavatra lehibe raha te hampandroso ny firenena fa zay ny targetra dia ny tokony anomezana an'izay lalàna ho fiarovana ny olona tsara sitrapony reny mitoroka reny, tsara sitrapony miahy ny hafa reny ka everiko angamba fa tsy vahaolana ny tsindry atao amin'izy ireny fa ny vahaolana angamba dia mifampiresaka amin'izy ireny satria mety hevitra tsy mitovy ka rehefa tsy mitovy hevitra aminao nefa tsy voatery ho fahavalo. Manoloana ireo tranga ireo dia nampatsiasy ny verina ny sintona lakolosy indray ny onivon'ny Transparency International, ny AVG na ny Alliance Foargasy, ny Indri ny amin'ny tokony iarovana ireo mpisintona lakolosy ireo. Voalohany, izao vaninandro politika izao dia tokony ahitana hatrany ny fitohizan'ny asa ny fanjakana
ka tsy hisy fiatona ny fandraisana sy fikirakirana ireo fitarainana sy antso avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Faharoa, antsonay ny gouvernemanta vaovao mba handany ny lalàna enti-miaro ny mpiaro ny zolombelona sy ny mpisotona lakolosy, hanamarika kiondalana vaovao izany raha tanteraka, ary zahay firaisamonim-pirenena no voalohany hipoatsatoka, hanangana rafitra mpiaro ny mpisotona lakolosy eny anivon'ny fanjakana ka ny CNIDH no isahana izany. Fahatelo farany, antsoinay koa ireo mpiara-mombonantoka isaparitra sy iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara mba hitsipaka izao faneriterena ny fahafahan'ny olom-pirenena manao ny andraikiny eto Madagasikara izao, indrindra fa manoloana ny fifanoherana eo amin'ny kabary atao sy ny fihetsika aseho. Takinay ny fanamafisana ny tantsoroka ho an'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpisotona lakolosy, ny fametrahana ny fiarovana ny mpisotona lakolosy ho anisan'ireo fepetra tsy maintsy tanterahana mba hahafahan'ny Madagasikara misitraka fanampiana ara-bola, indrindra avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha manao atsakany sy andavany ny asa ny fanjakana amin'ny fiarovana ny aren-javaboary, dia tsy voatery manao ny ain-tsozavatra toy izao ny olom-pirenena. Tsy afaka mianona fotsiny amin'ny fitakiana ny zony amin'ireo fanampiana iraisam-pirenena Madagasikara mandritry ny COP, kanefa ny tompona andraikitra tsy mandray ny andraikiny amin'ny fiahinany tontolo iainana, amin'ny fiarovana ny zon'olombelona izay miezaka mafy ny hanao izay tandrifiny ialana amin'izao tandrevaka izao. Efa eny amin'ny antemeram-pirenena ireo tolo-dalàna miaro ny mpisintona lakolosy ireo ka andrasana ny fandiniha ny solombavambahoaka ireo atota-kevitra ireo. Miomana amin'ny fiatriana ny fotoam-pahavaratra sy ny mety ho tondradrano eny amin'ny komina Ampitatafika amin'izao fotoana, nambarany lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Androany fa misy ny fanamboarana foto-drafitrasa mifandraika amin'izany. Miantso ny mponina manamorona ny renirano sisaony ihany koa izy ireo mba ho mailo hatrany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziny. Isan'ny toerana betsaka traboina rehefa fotoam-pahavaratra ny komina Ampitatafika. Mba ialana amin'ny olana efa mpiseho hatramin'izay dia miomana dian'izao ny eo anivon'ny komina. Misy ny fanatsarana sy ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa ifanaraka amin'izany raha ny fanazavana, fa isan'ny zava-dehibe dia ny fiomanana amin'ny fandraisana ireo traboina, na dia eo aza ny ezaka efa natao raha ny fanazavana. Le fifloteriam-bodava efa vita somatsara amintsika amin'ny teny zao, mifanamafisana azy sy ny fepetra ho raisina mba tsy hatongavan'ny le fahavakisana ntsony zao no andalan'ny mpamitana anazy ny entreprise Niken'ny Banque Mondiale anao amin'le asa. Eo ihany koa ny fifilomadinika zay efa isorana ny fokon'olona sy ny commune, nisy ny fanampianana ny atao hoe riam-bomangidy eria Mbatolampy kely no fiantsoana anazy zay misy tany midadasika betsaka ambolena voloavitra sy volovary, zany hoe fokotany maromaro mba tsy tenenany tonga tsy halatsinainy mbazaha mihitsy zay no voaro ny fifilo io. Dia nanao ezaka ny fokon'olona izay ny fanampy tamin'ny commune nanao batardora zay ny fitenenatsika anazy, fanamboarana amin'ny fifilo aloha tsy vita fa batardo mba isin'le hoe nanamboatra fifilo ialana an'le fitenenana hoe navita fifilo zay tsy tompoko, batardo nataonay zany hoe le gony sy tany ary boiro ny nanaovana anazy. Eo ihany koa ny fitsindrovana an'ireo ain'olona zay raha miasa tanteraka ny BNGRC, tsy raha ny commune miambo zay raha ahavitan'izay, fa ny tena ataon'ny commune dia mijery le toerana efa ametrahana sahady an'ireo olona zay ho trabona. Io tsy maintsy misy rehefa tonga ny fiakaran-drano sy ny rotsakorana betsaka dia tsy maintsy miakatra ny renirano sisony, dia tsy maintsy tondraka io, tsy maintsy satra foana ireo olondreo isaky ny tonga fotoam-pahavaratra, dia mijery an'izay toerana ametrahan'ny olona sy miomana amin'ny évacuation an'ireo olondreo sy erovana ny ain'ny olona sy le fananan'ny olona moa. Dia miara-miasa foana ny BNGRC, ny tafika malagasy, ny gendarmerie tenenina amin'ny fierovana an'izany miaraka amin'ny commune. Toerana roa no fandraisana traboina ho an'ity komina ity. Efa misy ihany koa ny fampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana, raha sanatsika misy ny sampona amin'ireo toerana izay efa nomanina. Raha ny fanazavana mantsy
dia ny ministeran'ny fanabeazana no isana anakorontana ny lamina izay efa napetraky ny komina ny amin'ireo fandraisana ireo trabony ireo tamin'ny tondasa ka izany no isany nanomanana ny toerana iray mialoha ka anaovana ny fampiresahana amin'ny rimasera eny antoerana raha ny fanazavana atrandy. Any Mahajanga fijaliana lava no iainany mpono amin'ny fokotany Manjarisoa ankoatrany tsy fandriam-palema ny fahatapahan-jiro lavareny atapaka tsy misitraka rano fisotro madio ihany koa ny mponina tao anaty ny fotoana maritra izao miatraka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro izany no izy ireo tsy maintsy mamoaka vola lafo hividianana rano kanefa ny fasahirana nefa miatra manaina. Samy Mamonjy, MBS Mahajanga. Saika ny fokotany rehetra Mahajanga no tafiditra amin'ny fijaliana eo amin'ny tsy fisian'ny rano tafiditra ao anatin'izany ny fokotany Manjarisoa izay tena mampiaiky ny mponina ao an-toerana ny fahatapahana lavareny eny anivon'ny vakibaratra tsirairay. Efa ela ny jalianay rano ny aretanay efa antaona maromaro nefa ny aretanay na dia amin'ny firy alina no nomezan'ireo rano anay tsy nampaninanay izany hatreto zahay na dia amin'ny alina zany tsisy rano tsony mandeha eto aminay eto 10 000 mitondra bidon anankiroa ohatran'izao ohatranao zao maro anaka 50 000 par jour zany tsy mahampy anay anatin'ny tranonay ataonay ahoana ny sakafony zanakanay nefa zanakanay tsy maintsy mianatra zavatra rehetra tsy maintsy atokana resa-bola fiainana efa mafy ohatra miamperitreritra anay raha amiko aloha fa tsy solution amiko zao he andeha hafa eto fa amin'ny jiramahary io ny solution amiko aleoany amin'izareo no mamaholana anay fa tsy eto fa sanandro zay fa makapanao gazety nefa tsy ataonao akory fa noho izany mandraisa fepetra anao fitondram-panjakana fa reraka zahay Manjarisoa eto tena reraka sady efa tsisy hoanina zanakanay tena mijaly izahay hoy ireto mponina ireto tsy ny fahasahiranana ihany fa miampitrotraka ny fahatapahan-drano lavareny. Fijaliana rano zany eto Manjarisoa efa tsisy fanafana mihitsy tsy haiko misy ve le solution sa tsisy le solution fa zay dia tena mijaly efa tafahoatra loatra zany le fahoriana amin'le rano ka mangataka zany zay mba avahanareo aingana faran'izay aingana mihitsy le famoahana an'le rano fa tena mafy manjoanay na ny fanasana lamba na ny zavatra rehetrarehetra ilana ny rano efa tsy vita tsony mihitsy satria tsy ampy ny rano. Ny hany mahavariana ny mponina eny an-toerana dia lasa mieritreritra izy ireo fa ninina tapahana ny rano eny aminy rehefa tiana alefa dia mandeha rehefa tiana tapahana kosa dia tapaka fa nampanazavana trany. Tona tamin'ny efatrandro angambany nandeha kely ny rano 2 andro tao roan'ny fividianana nandeha ny rano 2 andro tao riana fividianana dikan'izany azo lefa ihany zany le rano raha fantinianay azy kanefa ny tsisy rano rehefa aveo dia zay zany mba tianay fantaka tsara. Izy io zany zao ny problème jirama ty mahagagy tamin'ny fividianana iny araka anten'le madama teo alohan'ny fividianana iny nandeha le rano hitandreo nandefa le rano zany amin'ny valo ndraindray amin'ny 6 fa mandeha ny rano izy ndray tsy tonga aminay any ambony any fa mbo mandeha ambanimbany aty zany amin'izao fotoana zao tsisy mihitsy le rano. Namafy araka zany ny filoha fokotany eny an-toerana fa tena mijaly ny mpona ao aminy tsy ny rano ihany fa ny tsy fandriam-pahalemana noho ny fahatapahan-jiro mitaky izy ireny mba mahana aingana ny olana menjaty sedren'izy ireo. Jiro rano mampijaly anay eto Manjarisoa efa enareo teny vahoaka sy ny fokon'olona rehetra fa miaina ao anatin'ny fijaliana izay amantaona ny maro ary miamafy zany fomba fiainanay eto zay ohatra mahatsiaro teny anay tsy olombelona tsony zay zakany tserany aina sady tsy mahazo rano tsy mahazo jiro amin'ny alina tsisy fandriam-pahalemana manjary tsy vitan'izay miady amin'ny torimaso amin'ny fiambesana ny rano mbola iady amin'ny fahavalo koa ka mitodika aminareo fotoanam-panjakana zahay jereo ny olonareo aza tsy nahavakavaka fa miaina ohatra miaina ohatra ny olo rehetra ary tadidio tsara fa zo fototra ao anaty lalam-panorenana no zahoanay rano sotro madio azonay koa mbola azo azavana mba ilany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ka mitodika amin'ireo fokotany filaminana koa izahay mba jereo zay eto fokotany Manjarisoa fa mirongatra tanteraka ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto aminay eto manantena fiara-miasa izay efa nisy hatramin'izay ary mbola antenanay fa isy hijery an'izany faran'izay aingana fa mijaly fokon'olona tsy andro alina tsy andro atoandro mpangalatra manadary alina moa efa tsisy jiro fa dia manantena izay fa tafapaka amintsika tsirairay fa tompona andraikitra izay mahefa eto amin'ny Mahajanga mba hijery an'izay.
Lafim-baovao hafa kosa indray nandravarava ny afy teto Antananarivo ary nivohitra sy ny manodidina tamin'ny taona ity. Araka izany ataona nahitana trano betsaka ity taona 2024 ity ny sampana mpamonjy voina etsy tsara lalàna. Ny tsy fahalalana isan-tokantrano ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra kanefa tsy zaka ny tarby mitondra herinaratra intsony no anisany anton'izany hoy ny fanazavana. Fanadiadiana. Antsovonjy trano may iray isan'andro no voarain'ny sampana mpamonjy voina na ny pompier etsy tsara lalàna. Ny volana Oktobra sy ny Novambra lasa teo no tena nitrangana izany betsaka indrindra tamin'ity taona ity. Raha ny fanazavan'ireo mpamonjy voina etsy tsara lalàna dia nahitana trano may betsaka indrindra ity taona 2024 ity. Taona ity no taona nahitantsika afo mijoalajoala natetika tamin'ny volana Oktobra sy Novambra, zany hoe faraparan'ny taona izao. Raha ny antotanisa dia volana Jolay sy ny Aogostra no hitrangana izany. Hita fa misy fiovana ny trangana loza eto amin'ny tanànantsika. Ny fantatra dia olona na noho ny tsy fahalalany, na noho ny tsy fitandremany, na ny fanahinina no mahatonga ny loza raha ny afo ny resahana. Ny fisorohana zany dia mila iarahantsika rehetra mientana. Anisany antony tena mampirongatra ny aitrano fanesy teto Andrenivohitra sy ny manodidina ny tsy fahazakan'ireo tarby na fil mitondra herinaratra ao an-tokantrano ireo entana mandeha amin'ny herinaratra mitombo isa kanefa tsy mifanaraka amin'izay tanjaka tokony ho zakan'ilay fil na tarby izay intsony. Ny court-circuit dia anisan'ny antony mampisy firehetana. Ny court-circuit dia ny tarby mitsonika ary ateraky ny hafanana satria tsy mifanaraka ny fitaovana ampiasaina sy ny fahafaha-mitatitra an'ireo tarby ireo. Anisan'ny antony mahatonga ny firehetana ilay izy. Fa ny fanadiadiana moa dia mipetraka foana mba hahafahana mijery hoe fanahinina sa noho ny fifanonjon-javatra tsy fitandremana sa tena tsy fahalalana no mahatonga an'ilay firehetana. Fa ho antsika tsirairay avy raha mampiasa tarby ianao, mampiasa herinaratra ianao, isa-taona dia tokony ho hamarinina hoe mbola mifanaraka amin'ny filako ve ny tarby ampiasaiko ato. Betsaka isika no manao trano, lany vola manangana ny rindrina sy manafo azy, aza atao atsirambina ny tarby satria rehefa mihatsara ny fiainanao dia izay mampety ao anatin'ny fanatsarahanao ny fiainanao andavanandro dia betsaka ny fitaovana mandeha herinaratra ampiasaintsika. Rehefa mihoatra ny zaka ny tarby ny fitaovana ampiasainao dia tsy ny jirama no mahatonga ny tranonao may fa ny fitsonian'ny tarby ao anatin'ny tranonao. Efa nisy ny trano sendran'izany. Ny disjoncteur tompoko rehefa manapaka herinaratra dia milaza aminao izay fa tsy zakany intsony ny hafanana ao anatin'ilay tambazotra ao anatin'ilay trano. Ka aoka isika ho malina raha hitrangana izany zavatra izany. Amin'izao akatoka ny fahavaratra izao dia miantso ny rehetra ho malina ny sampana mpamonjy voina. Ankoatra izay dia nitanterahana androany ihany koa ny fankalazana any Sainte Barbe izay pia ny asan'ny mpamonjy voina. Pejy ny finoana alady miavaka ho an'ny fiangonana ny omaly, alady ny advento na ny taom-baovao-piangonana. Niavaka ny fanamarena ity andro ity raha ho an'ny FLM ambavady tokana omaly. Germaine Menjanary, Taisinena. Ireo alady efatra mialohan'ny krismasy no mariny fiangonana ho litorjian'ny advento izay iandrandrana fatratra ny fahatongavan'ny mpamonjy. Ny alady voalohany amin'ireo alady efatra ireo no antsoina hoe taom-baovao-piangonana izay no marina omaly alady ho an'ny fiangonana loteranina. Fa ny pompivavana lehibe no nankalazana sy nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra nanamariana izany ho an'ny FLM teto ambavady tokana Itosy. Ny filazantsarany Luka 2:4 andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo no nitondrana ny afatra sy toriteny ho an'ny mpino izay efa voalahatra ao anatin'ny perikopa. Ity no vaovao mahafaly lehibe izay entina na dia fanamboarana indray ny ara-panahy.
mbola averina amintsika zany ty tenaandriamanitra ty fanamboarana ny ara-panahintsika ho an'ny mahantra ara-panahy ho an'izay babo milota ho an'izay jamba ara-panahy ho an'ireo na vita heloka samihafa dia ho azy ty filazantsara ty izany fahatrany zany nefa dia mbola mahazo antsika ankehitriny satria ankehitriny dia mbola jamba nyrehefa zay tontolo zao tsika mbola jamba amin'ny fitiavan-tenitsika mbola jamba amin'ny zavatra maro tsika ary jamba amin'ny fihazavana sy ny fitiavana isika ka tsy maintsy ahiratra ny masotsika miresaka ny misia indrindra ny afatra Isaia eto midikany hoe misia moa raha tena marina dia hoe ilay voahosotra Andriamanitra raha dika amin'ny teny malagasy zany hoe misia dia ilay voahosotra nosoran'Andriamanitra izay tonga anafaka ny olon'Andriamanitra amin'ny fahotana sady miresaka ny taony jobily ao amin'ny testamenta taloha. Fotoana manitriketrika ny advento izay anombohan'ny taom-piangonana ny teny latina hoe adventis no agasiana hoe advento izay midika hoe fiaviana na fahatongavana fankalazana izany amin'ny fomba mendrika amin'ny kristianina izay no iraisana satria ao anatin'ny fanasan'ny tompo no fiombonana lehibe dia natanterahany zany fa ny sakafo agape koa zany hoe sakafo fakatiavana iraisan'ny rehetra tsy misy tombo sy ala satria sakafo mitovy no atolotra androany dia ao koa ny fianakaviana izay miara-mifaly sy mihira ka misy ny rindran-kiram-pianakaviana eto amin'ny fiangonana izay iarahana mantotosa amin'ity androany ity dia tokony tsy atao ambany-javatra zany zao hoe tombavao zao ho hafa sy ho ambanony an'izao tontolo zao fa atao mitovy farafahakeliny ho any teto amin'ny fiangonana loterana ambavahady tokana itosy ankoatra ny firaisana latabatra tamin'ny tompo dia nisy ny fiarahan'ny mpianakavy misakafo izay nokarakaray ny fiangonana ary niroso tamin'ny fanaovana ira isam-pianakaviana kosa ny tolakandro farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafiditra ao anatiny ady hevitra mandritra ny fivoriana mahakasika ny toetrandro na ny COP28 any Dubai ny fiarovana ny tontolo iainana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fampiasana ny angovo azo avaozana miantso ny rehetra ampiena ny fanaparianana ny antsoina hoe gaz à effet de serre hatramin'ny taona 2020 ny floa emirati ny sultan Al Jaber izay sady mpitarika ny COP28 Ravrazafy Mahenna, Mathieu Princy. Tokony hianatra amin'ny 370 ny tany fanapariana ny gaz à effet de serre izay anisany manimba ny sosina ozona hoy ny floa emirati sultan Al Jaber. Ankoatr'izay tokony atao izay tsy hampiakatra ny tany hafanan'ny tany hatramin'ny 5 degré C. Tsy mbola nanipresaka mahakasika ireo antsoina hoe énergie fossile ny floa emirati. Firenenam-polony anefa no miantso amin'ny fanohizana ny fampiasana izany toy ny petrôla sy ny gaz. Ho an'ny androany anisan'ireo resaka ndatabatra boribory ny politika ambaritra ho an'ny fivarotana carbone ary ny fomba ahafana mamatsy vola ny tetika asa miaro ny tontolo iainana. Ho an'ny Prime Ministre ny Barbade Mia Mottley tokony isy ny hetsika antsony ireo mpamatsy vola tsy miankina na ihany koa akana hetra ny firenena tsirairay amatsiana arabola ny tetika asa rehetra. Vinavinaina amina miliara ho izy ny vola tokony niditra rehefa natomboka ny taona 2024 zany. Ohatra ny fakana hetra faingo isanjato amin'ireo firenena tena mpanimba ny tontolo iainana izay tokony azahoana 27 miliara dolara isan-taona ary ny hetra 5 isanjato nalaina tamin'ny petrôla sy ny gaz izay tokony napitra 200 miliara dolara. Ny antsony tokony hanajanonana ny fanampiana ho an'ireo angovam-banin'ny tany kosa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres tetipolo izay mahatratra 7 miliara dolara isan-taona. Raha tsy hevina 100 miliara dolara isan-taona ny famatsim-bola ilain'ny firenena andalam-pandrosoana hiatrihana ny fiovaovan'ny toetrandro ankoatra ny fomba hafa tokony ampiasana ireo angovo azo avaozina. Tapitra ny fampahalalam-baovao makasitraka feonanao tombokilasy tombokivavy nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahanao misesy aoriana izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny fandarana ahoana marina ny Global News ary ny Dinik Special Delivery izay kosa ny lohatenin'ny horonan-tsary hoarahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity aliny alatsinainy ity. Ny tenako kosa tombokilasy tombokivavy manome fotoananao rahampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.